tsara ny idiran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary anambara famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina. Midiro eo vavahady ny amin'ny fisaorana, ary eo an-kianja ny amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehova. Ary vavakisika ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsana izay an-danitro, mbola miasa anaranao zay amin'izao andro anio izao zay natokanao hitsarana tsy hanambato ny famoronana. Mamelana kay mamindra fa satria olombelona tsy ilao zalota amin'ny fiainana tsirairay avy, ary manantona ny seza fiandrananao izahay mba hitalao famindrapo sy famelakeliko. Taizao sapato zao mba hitany fifaliana ary novozaina hery ampitomboina ny ampanahiny tsirairay avy. Torono sangatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny tonga tsy miarahaba na mantezitra, miavonavina hoy ireo mpiefihevitra, ka mba hisoroana izany tsisy io dia hoy aho hoe arapainy ianareo. Ka araba ny voalohanteny ho anareo ray aman-dreny, araba tsy mba manavaka atolotra amin'ny fomba miavaka. Arapaina ihany koa ny ankizy sy tanora, ireo mpanabe santsokajy izay namolavola antsika jiaby. Tondro fahalavavany mantsy ny fiarabana, teny ray manan-danja izay tsy azontsika lana, ka mba ka hoy aho etona manambara sy milaza, arabaina avokoa na olobe na zaza. Ny amaranako azy firaritsoa antsika rehetra, ny fitahin'ny tompony anjaka sy toetra, ka ho manan-danja aminao ny fotoanandroany, ho tsarovanao foana na tsika natomany. Amen. Itadianao Jehova Tompo, ipetrake anilanao, ravinare hahitanao toko, ialuka lukeo antratranao, Tompo ofidio Raisure Nazi mendrika deu anao nifu Raisuma uanao durituku Itadianao Jehova Simiununa Ratsewanilana Vitra anao ni zanakao, tantanurai matsiani, sasao madio ni fukanjakao, ritumpuo avika manampi, Tumpuo fidio Simendrika leu anao nifu Raisuma uanao durituku Itadianao Jehova Simiununao Ratsewanilana
Ritumpuo mamunzi ni fandai Bamitari ni zanakau Katanzau utena leilai Uvununa diradi uana Tupuo findi uzanakau Jai Sure Nati Mendika Deuanau Nifu Jai Sumau Uanau Turituku Itaganau Jehovau Timiununau Ratsewanilana raha sitrakao dia manasanao mba handray ny baiboly ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7 dia ny 9:1-10 ary ny Isaia toko 5:30 dia ny 9:7 sy 4. Jaona toko 7 dia ny 9:1-10 ary ny Isaia toko 5:30 dia ny 9:7 sy 4. Iarana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Isaia toko 5:30 dia ny 9:7 sy 4 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ampaherezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy lazao amin'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Ahasoanao ny izany teny izany. Amen. Izao dia asaiko ianao hiaraka hivavaka amiko. Ry irainay tsara indrindra sy masina indrindra izay eny an-danitra. Mbola velom-pisaorana anao ny sainay sy ny fonay satria betsaka ireo fitahiana izay narotsaka ao taminay ary mbola natody amin'izao ora masiny sabaty izao izahay. Ankehitriny Andriamanitra dia manandratra vavaka eo anatrehanao izahay. Mangataka hatrany ny fanatrehanao amin'ny hira rehetra izay ho ventesina sy ny vavaka izay ao asandratra, ny teny izay ho renesina. Ny fanindrinay tokoa Andriamanitra dia mba hoanitra manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao izany rehetra izany ary mba handraisanay fitahiana ihany koa. Tahio manokana ny mpanaraka rehetra ny tokantrano amin'izao fotoana izao, mba ho tahianao manokana izany tokantrano izany, mba ho lavitry ny ratsy rehetra ary handray ny fitahiana sahazaza ihany koa mandritra an'izao sabaty izao. Tahio ihany koa Andriamanitra ny mpandahan-teny, mba ny teny avy aminao tokoa no ho ambarany ary izay mpieny dia ho mpieny mpankatoa fa tsy ho mpieny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononanay ny vavaka. Zao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra. Nefa mialoha izany dia manasanao
amoaka izay efa nomaninao nandritra ny enemana ary rehefa izay dia araka hivavaka mangina isika. Amen. Izao indray dia manasanao handray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Malaki 3 ny 9 ka hatramin'ny 10. Malaki 3 ny 9 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, androban'Andriamanitra va ny olona no androba ay ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina ianareo, nefa izao no robainareo, dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho amin'ny trano firaketako mba hasinkanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho, hoy Jehovah tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ambidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Etsy amin'ny andininy 9 sy 10 dia sahala amin'ny mandroban'Andriamanitra isika raha tsy mamerina izany ampahafolony sy fanatitra izany, satria efa an'Andriamanitra izany ampahany izany ka tsy tokony ho ampiasaintsika amin'ny raharaha andavanandro intsony izany. Voaozina mihitsy isika raha manao izany. Etsy amin'ny andininy 10 indray Andriamanitra dia manasanao mba hizaha-toetra azy amin'ny famerenana izany ampahafolony sy fanatitra izany. Kanefa aoka tsy ny fiandrandrana fitahiana no toe-tsaina ananantsika amin'ny famerenana izany, fa aoka hahatsapa isika fa anotahin'Andriamanitra matoa afaka nitady vola tanatin'ny enemana izay nodiavintsika. Aoka mba hahatsapa isika fa nomen'Andriamanitra fitahiana matoa afaka manao izany. Ny antso miantefa amintsika sy ny firariana amin'ity sabata ity dia izao hoe aoka isika samy hanatanteraka izany ampahafolony sy fanatitra izany ampifaliana, satria izany tokoa no sitrak'Andriamanitra. Izao dia manasanao indray hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra ao, sotranao satria mbola nitahinao nandritra iny enemana iny, mbola nomenao fahasalamana, hery sy tanjaka ka nahavita ny asa ka nahazo vola indray tamin'ity sabata ity. Atolotra ianao izany fanatitra izany, ko angasitra ao ray eo mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Izany vavaka izany dia tononona sy irina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
isika dia tonga eo mitoroteny manokana izay natokana ho an'ny ankizy. Koraisiko fifaliana ny manolotra ny arahaba ho amintsika rehetra. Andeha isika hivavaka alohan'ny andrenesantsika ny afatra. Andriamanitra rainay eo, misaotra izay noho ny fotoana izay nomenao nahafahanay miaino ny teninao. Mitenena Jehova fa miaino izay mpanomponao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny afatra izay hoentiko amintsika androany ndraiky izy dia manao hoe Jaona 7:20. Jaona 7:20. Andeha hoenontsika ny tantara dia aveo isika misintona lesona avy amin'izany tantara izany. I Marka rakizy dia vao 12 taona monja. Voatery ny asa mafy izy satria kamboty. Tsy mba nanana ray aman-dreny intsony i Marka. Nivarotra gazety no asa nataony ary tsy mba manana trano fodiana izy fa eny ambanin'ny mangazay na fitoeram-pivarotana eny izy no matory rehefa amin'ny alina. Rehefa mafana ny andro dia tsy mampanina ny Marka ny matory any an-tsena, fa rehefa mangatsika kosa ny andro dia tena matsiaro fangirofirina izy. Ny ambina gazety sisa tsy lafo sy baoritra matevina no mba hany fatoriany. Nanomboka ny fotoanan'ny ririnina, efa mitsoka ny rivo-panala, nangatsiaka loatra i Marka. Nandeha nivezivezy izy nitady toerana mafana mba hatoriana. Niasa saina loatra i Marka, mitanondrika, miondrika mijery hoe aiza re zany atory amin'ity alina ity Rehefa nandeha iny i Marka, niondrika tsy nahajery izay toerana tokony andehanana no nifandona tamin'ny lehilahy goavambe anankiray. Rehefa nitraka izy rakizy dia akory ny atairany fa polisy no manonona azy. Ahoana hoy nga polisy? Andeha ho aiza ianao ry tovolahy kely? Andeha ho any ambany any tompoko, hoy Marka. Efa fotoana tokony hodinana izao ry Marka Tsy fantatrao anga fa efa mangatsika izao ny andro ary tokony tsy hisy olona hivezivezy intsony ety an-dalambe. Ka izaho ange tsy manana toerana hodiny hoy Marka somary nitaraina. Fa aiza ireo ray aman-dreninao inga polisy? Efa maty izy ireo tompoko. Nalahelo ilay polisy tamin'izay fotoana izay rakizy ary hoy izy hoe mandeha any ianao izao mizotra mandeha amin'ity lalana ity fa ao aloha kely eo ianao dia ahita vavahady fotsy anankiray. Rehefa tonga eo ianao dia mandondona. Rehefa misy manokatra ny varavarana dia aza misalasala milaza hoe Jaona 7:20. Tsy mba zatra namaky baiboly rakizy Marka ka tsy fantany akory izay voalaza ao anatin'io toko sy andininy io. No heveriny fa ho mazika io toko sy andininy io ka dia lasa izy naverimberina tahaka anareo le irana amin'ny vidy-javatra ireny. Naveriny ilay teny hoe Jaona 7:20. Tsy ela dia tonga teo amin'ilay vavahady fotsy ngeza be i Marka. Nangovotra izy ary nitaintaina hoe inona re ny vokatra izay teny holazaiko izay. Rehefa tonga teo ambaravarana izy dia nangono ny heriny rehetra ary nandondona izy. Tsy ela tao aorian'izay dia nisy ramatoa lehibe anankiray tonga namono varavarana. Ary avy hatrany ity ramatoa lehibe ity dia namina any Marka ary niraisy ny tampitsikina tanteraka i Marka. Avy hatrany dia nitenen'i Marka ilay toko sy andiny manao hoe Jaona 7:20. Avy hatrany ilay ramatoa lehibe dia nanao hoe mandrosoa ianao anaka fa misy toerana ho anao aho. Gaga i Marka tamin'izay fotoana izay. Ahafahana mandroso amin'ity trano tsara tarehy ity ve zany ilay Jaona 7:20? Eny tompoko i Marka. Afaka omeko sakafo ianao androany ho ilay ramatoa lehibe. Sady mino fefanoana be ianao ry Marka Eny hoy Marka satria efa 3 andro izao tsy nisakafo tsara satria tsy nandeha loatra ny gazety. Nitondra lasopy mafana sady matsiro iray baolina ho an'ny Marka ilay ramatoa. Ary gaga i Marka tamin'izay fotoana izay. Ahafahako mihinana lasopy mafana sy matsiro tahaka izao ve zany ilay Jaona 7:20? Inona marina ny tena dikan'ity Jaona 7:20 ity Rehefa voky tsara i Marka rakizy dia noentin'ilay ramatoa tao anatin'ny efitrano fidiovana izay misy rano mafana sy savony manitra. Nandro tampifaliana i Marka ary mbola naveriny ihany hoe mahatonga antsika adio ve izany ilay Jaona 7:20? Rehefa nadio i Marka rakizy dia nomen'ilay ramatoa akanjo madio tsara tarehy
ary nanaovana izany. Rehefa avy eo dia noentin'ilay ramatoa lehibe nakao amin'ny efitrano mafana sady misy fandriana tsara tarehy Marika. Ato ianao no matory efa alina loatra ny andro ary hitako fa tena reraka ianao matory aloha farapitso isika miresaka. Misaotra indrindra tompoko i Marika. Lasa nietreritra ny Marika hoe fa ahoana ary no misy izao fihetsika feno hatsaram-panahy izay naseho azy izao. Vokatra ilay Jaona 3:5 izay niteneniko ve? Tena mampiadana loatra izany teny izany i Marika ary tsy ela terezy tory i Marika. Ny tara-pahazavana niditra teo amin'ny varavarankely no nanaitra azy. Taitra tampoka izy satria efa fotoana tokony andehanany ho aiza izao? Aka gazety. Niazakazaka i Marika nidina ny tohatra no indro nitsenain'ilay ramatoa. Fa andeha ho aiza ianao anaka no maika be tahaka izao? Andeha aka gazety eo tompoko. Raha tara dia tsy azo gazety amidy intsony. Mipetraha aloha hoy ilay ramatoa. Aza manany amin'izany mba fantatrao ve ilay voalaza ao amin'ny Jaona 3:5 no tenenina omaly iny? Taitra i Marika sady nangovotra. Tonga ny fanadinana ankehitriny ho Marika. Kendakenda izy namaly hoe tena tsy fantatro tompoko. Aza matahotra fa ampahafantariko anao androany. Nandray baiboly rakizy ilay ramatoa ary nosokafany ilay voasoratra tao amin'ny Jaona 3:5. Nasainy novaki Marika izany afaka vakitsika izy ihany koa. Manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra minao azy fa hanana fiainana mandrakizay. Anaka hoy ilay ramatoa, manana ray any an-danitra isika izay tia sy mikarakara antsika. Manoatra lavitra noho izay nataoko taminao no ataony io ray be fitiavana any an-danitra io ho antsika tsirairay avy. Ka izao tsy mandeha mivarotra gazety intsony ianao fa manomboka an'io dia mipetraka ato ianao. Dia izao lazao amin'ireo namanao ny alebiazan'ilay ray be fitiavana izay tia antsika sy mikarakara antsika. Dia ampahafantarinao andreo ankizy namanao ihany koa ny dikany Jaona 3:5. Rankizy, miantoka ny fiainantsika iray manontolo tokoa itoko sy andininy io. Tsy ny ankehitriny ihany fa no avy ihany koa. Dia ilay fiainana mandrakizay izay tsy manam-pahataperana izay atolotra ilay Jesosy Kristy izay tia antsika. Andeha hisaotra an'Andriamanitra isika rankizy noho ny amin'ilay Jaona 3:5. Andriamanitra rainay misaotra anao izahay noho ny fitiavanao, noho ny nanoloranao ny zanako ilay tokana mba ho faty hamonjy anay. Tay manokana ny ankizy ary ampitombo mandrakariva ny fitiavanao azy ireo. Fatononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen.
Afaly miaraba atsika tsiraray avy zay manjoy izao fandarana izao tsika zay netokantrano ara-paina amin'ny fomba manokana isika ary mino fa tsy kisendrasendra no andrenesatsika izao afatra ifapahirizatsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Ny lohateniny afatra zay toko amintsika amin'ity maraina ity dia manao hoe mandresy ny tahotra miaraka amin'ny Kristy. Nosafidiana manokana ity lohahevitra ity satria araky ny tenin'ny manam-pahaizana dia ty taonjato fa 120 misy atsika ity no taonjato zay anisan'ny nampirongatra sy nampiakatra ny tahan'ny tahotra teo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy. Ka dia mino fa tena afatra avy amin'Andriamanitra no ifampizarantsika eto satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia matahotra isika olombelo be da be ireo zavatra mifamaofaotsy atsika eo ampiandrasana ny fiavian'ilay tompontsika zay ho avy tsy orany amin'ny raha olanitra. Ary isaorana ihany koa ireo zay namaky ny vaky teny fototra teo izay angatahako anao ny tokantrano mba handray ny Baiboly mba hamaky ny ao amin'ny Isaia, tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:30 vakitsika ny 7 sy ny 4. Aminaran'i Jesosy manao hoe ampaherezinareo ny tanana miraviravy ara-tanjao ny loharika malemy lazo amin'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra. Ino Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra enizy tokoa no avy ka monjy anareo. Mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany rava malala ary tena mampahery dia mampahery tokoa. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia misy ihany koa ireo tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay niatrika izany tahotra izany. Anisan'ny tantara zay efa fantatsika ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely dia tsy iza izany fa Josafata. Ao amin'ny tantara 2:20 ao ny tantaran'izany mpanjaka izany rehefa naheno izy fa hanafika azy ireo ny Sirianina dia natahotra mafy Josafata. Nde vakitsika ny soratra masina nde vakitsika ny ao amin'ny tantara 2:20 tantara 2:20 vakitsika ny 9:7 aminaran'i Jesosy manao hoe dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an' Jehova sady niantso andro fivadikanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Hitatsika amin'izany ary fa nareo olona zay tena ataoko hoe fanerasera tamin'Andriamanitra, nareo mpanjaka zay manana ny hery sy ny tanja naratafika aza dia niaina zany tahotra izany. Ny tahotra dia anisan'ireo fihetsem-po fototra amin'ny maha olombelona izy io ary zavatra efa nisy izany rehefa nanomboka tonga teto amin'ity tany ity ny fahotana. Anisan'ny natahotra ihany koa Estera amin'ny soratra masinao rehefa naheno fa ho aringana ireo vahoaka an'Andriamanitra dia tena natahotra mafy izy tamin'izay fotoana izay. Be da be ireo ohatra anaty soratra masina entina ilazantsika izany fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny antsoina hoe tahotra izany. I Jona dia natahotra rehefa nomen'Andriamanitra iraka hitory ny filazantsara ny Ninive natahotra izy satria ohatran'ny hoe tsy ho voafehany nanatanteraka izany baiko izany dia natahotra mafy izy ny ororo mafy izy. Ireo mpianatra ary na dia efa niaraka tamin'i Jesosy teny ambonin'ny sambo aza izay Jesosy zay ataoko hoe manana ny lakile afaka andresin'ny tahotra dia mbola niaina izany tahotra izany ihany koa izy ireo tamin'izay fotoana izay. Araky ny lazain'ny manam-pahaizana dia ty tahotra ity dia be da be ny voka-dratsy aterany. Raha ijery amin'ny lafiny ara-pahasalamana zao tsika dia mampiakatra n'antsoina hoe tany adrenaline izy ity rehefa miakatra izy io dia na zavatra hainao zao ary efa niaina izany avokoa tsika ny tokantrano efa mba samy natahotra avokoa na zavatra hainao zao ary dia magaga toa dia very manjavona ao an-tsaina izany vokatra ity zava-doza zay antsoina hoe tahotra ity. Manimba ny tahotra rehefa malala ka dia ho hitantsika eo rehefa aveo ina ny vahaolana roso ny soratra masina mba itsika ilana amin'izany fahavalo izany. Raha ny eo amin'ny lafiny ara-panahy indray dia rehefa matahotra loatra isika dia toa tsy mahita intsony ireo fitahiana sy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary mampalahelo amintsika olombelona dia tsotra ihany hoe rehefa tojo atsarotra isika ka matahotra dia mitady vahaolan'olombelona fa tsy mba mikatsaka ilay vahaolana afa amin'Andriamanitra. Ny zavatra nafinaritra tamin'ity mpanjakan'i Israely Josafata ity dia zao rehefa natahotra izy dia ny zavatra nataony voalohany dia niantso an' Jehova.
nitady an' Jehova izy, tsy nitady vaholan'olombelona izy a, fa Jehova nitao an-tsainy voalohany. Ary inoko am'ty maraina ty, manana zavatra zay mampatahotra isika ny tokantrano any. Mety hoe tanjona tsy tratra, mety zavatra napetraka ka mety mbola tsy mipetraka, zavatra zay nanidikitika ny saitsika ka mbola tsy azo a, maro be ny zavatra mety mampatahotra antsika, mety ananan'olona vola maro be isika ka matahotra ny am'izany rehetra izany. Maro eo ady atrehantsika. Mety manana olana ny amin'ny fitsarana isika ka matahotra ny amin'ny zavatra mety hitranga. Am'ty maraina ty mino fa tsy kisendrasendra no iarahantsika eto a, aza matahotra ry ava-malala. Andriamanitra ny miaraka amintsika ary Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana no efa nandresy izany tahotra izay iainantsika izany. Araky ny efa voalaza teo dia be da be ireo vahaolana rosy ny soratra masina andresena ny tahotra. Teboka voalohany ny tsara ataontsika rehefa matahotra isika dia mila miatsapy amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Aza mitady vaholan'olombelona, vahoaka Andriamanitra no tadiavina voalohany. Rehefa matahotra isika dia tsarovy tsara fa ao anatin'io soratra masina io a, raha tombanana dia misy teny fikasana 520 teninjato na 420 teninjato eo a, ny teny hoe aza matahotra anatin'ny soratra masina. Zany hoe isaky ny miaina isika, isaky ny andro sy ny tombo-tsoa-pahavelomana omen'Andriamanitra isika, dia misy ireo teny fikasana mifanaraka am'izany. Aza kivy ary a, fampetrao amin'Andriamanitra fanahino rehetra. Ary rehefa narizo afatra zao tsika am'ty maraina ity a, dia zao no tsarovy, mila ihany koa tsika mizara izany amin'ny hafa. Zany a no hitatsika tao amin'ny boky Isaia teo hoe manana andraikitra zany tsika. Andegny eo vakitsika ihany, Isaia 5:30, vakitsika ny 3:7. Ampaherezonareo mitanana miravoravo, zay zany anisan'ny mission-tsika voalohany a. Mila mampahery an'ireny raha lasa ainabavy zay mbola tavela ao anatin'ny tahotra sy ny oro reny sika. Faharoa dia zao hoe atanjao ny lohalika malemy, satria hitatsika teo vokatry ny tahotra ane dia lasa miteraka olana ara-pahasalamana izy reny. Ny 4 dia manao hoe lazao am'reraka-po hoe mahereza aza matahotra. Be da be ny zavatra hitatsika ny amin'ny fiarahamonina eny, olona miaina izany tahotra izany, mety itsika mihitsy le izy, fa ny zavatra mahagaga sy mahafinaritra dia zao hoe mbola vonona ny fampiraharaha amintsika Andriamanitra. Rehefa tapitra izao fotoana zao dia tsy hainao le olona taloha zay voagejany tahotra intsony a, fa lasa olom-baovao anao, afaka tanteraka ny tahotra ary hitanao tsara ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mandresy izany tahotra izany ianao. Araky ny lazaiko teo hoe maro be ireo teny fikasana ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny boky Isaia manokana moa zany dia be da be ny fanandramana momba izay tahotra izay. Amaraparanako ny afatra dia zao andenga itsika hijery teny fikasana anankiray ao amin'ny Isaia 2:7, teny zay efa diso fantatsika loatra izy ity a. Vakitsika ny 10. Naran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany famarinako aho. Andriamanitra ry ava-malala tsy olombelona ka handainga, fa mbola azotsika atao no mitoky amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ninona zany zavatra sedranao amin'ity maraina ity a, ninona olana lalovanao a, ninona fiaikana zay mety manelingelina ny sainao, stress iainanao satria miteraka stress ty tahotra ity, dia tadio fa misy ny teny fikasana ao anaty Baiboly ao a, mifanaraka am'izany. Ny tompo ane momba antsika tsirairay avy, ka mba hitondra fanovana ao anao zany afatra izany a, mandresy ny tahotra miaraka amin'ny Kristy. Raha fitinina dia tsotra ihany le izy hoe raha nareo mpanompon'Andriamanitra azy dia niaina tahotra, zavatra voatsanahary ny tahotra. Ary tahotra io a miteraka olana be da be eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-panahy. Kanefa kosa ny soratra masina dia manana vahaolana momba ny tahotra, dia ny hoe rehefa tosy tahotra isika dia akino amin'Andriamanitra izany a, aza mitady vahaolan'olombelona, Andriamanitra ihany ataovy lohalaharana. Ary maro be ireo teny fikasana ao anaty Baiboly, isaky ny misy toe-javatra anankiray a, dia misy teny fikasana iray a mifanaraka amin'izany. Tompo ane momba antsika tsirairay avy. Amen.
fiainana kanto sy tony fahasambarana fatratrary e Jesosy no atoam-poko fa izaho no tempoly mira fiadanana tsy hosolonto hasambarana mandrakizay foko fa mamolimoly feidera mosatry mandre ny antema iray ny teboly ny famaliany andanitra ny fisaorana tamiany koa hoaniray zanak'odrimira de manaigany sakyo ifo hankalaza azy mandrakizay Kerubim mihirau ambuni faizau mihiretuku Haleluya tsitsa chizuni Nua sanja chwanau ititu Rewanzeli nilani chamu Utafiku etu ida Nifanahiku falisilamu Hasambarana mandrakizay Vavaka isika ry Jehovahandriamanitra masina any an-danitra sotra petsaka anao zany io zany afa-pamonjena izany raha aleto izay tegna izay mba tsy hanatahotra itsony na iorooro fa mino zay fa Jehovahandriamanitra no mamily ny sambo-piainanay ampio izay mba hatratra amin'ny farany mandra-piavinao tsy ho ela eny amin'ny raha ho lanitra reo namanay reo havanay zay nino zany afatra izany ka mbola voagijany tahotra mety izy ianao nanafaka an'izy ireny anafaka ny tsiraray afaka ho vahoaka mandresy izay ho feno fiadananao mandra-piavinao eny amin'ny raha ho lanitra. Amen.